No faranana androany teny amin'ny commune Talata Volon'olo ny fitokanana fotodrafitrasa tamin'ity taona ity nataon'ny ONG Madagascar Development Fund sy ireo mpiara-mombona antoka aminy fitokanana sekoly no namaranana izy izany dia hoaraintsika ny fanadidina. Trano roa ahitana efitra fianarana roa sy telo efa misy table banc ary koa trano fidiovana notokanana androany maraina tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra Andrano tsy miozy commune Talata Volon'ondry. Mitety bidy 10 tapitrisa ariary eo ny asa fandrenana izay fanomezana avy amin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny ONG Madagascar Development Fund toa ny Street Foundation sy Andriamatoa Freeware. Nandrianjara tamin'ny alalan'ny fanolorana amin'ny fitaovana fanondrenana sasany sy tamin'ny fanampiana tamin'ny asa fandrenana ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpanabe. Mahazaka mpianatra 500 ankehitriny reto fotodrafitrasa roa ireto. Naneho fakasitrahana avokoa ny manam-pahefana rehetra nandray fitenenana izay nitarihan'ny ben'ny tanàna Rakotondra Faraniaina Martin sy ny solombavam-bahoaka Navaradrano Jerry Randrembololona. Fototra marina hoe misy bailleur zany mpamatsikola avy any ivelany tonga na ny tanana zany sofana anazy manokana satria zava-dehibe ho an'ny vahoaka kely faritra ambanivohitra zany fazarana école atao hoe manaraka ny fenitra tsara ohatra zao zany dia sofana ny zareo manaraka an'izay dia fampianarana petraka hoe aiza voaiza ny toerana misy anay, toerana misy anay zany sorana manokana satria tsy ataony zareo ambany zavatra zay dia niveau district izay andrika etanetsony amin'ny fampahafantarana ny zavatra ataony sorana azy manokana zay ary manentana amin'ny fototam-panjakana koa zahay marina hoe mbola tsy afa-manokana ny fototam-panjakana amin'izao fotoana izao fa manentana tsara zay amin'ny fananganana ny TTP ny tasy ny commune ohatran'izao Tamin'ny karavonana nandraisan'ireo mpianatra sy ny mponina tao an-toerana an'Andriamatoa Brian sy Nicole Donaldson izay mpiantoka ny MTF.